Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana rahatokatrantsika ny amin'ny zaonio izao a. Ny ambasadran'i Yahosoa Elia no mandroso atotokatrantsika eo amin'ilay hoe ny Andriamanitry ny Abrahama ve miaraka amin'ny Koran'ny Silamo sa amin'ny Sefer Torah-ny Jiosy. Izay no jerevantsika hatretsika ho any amin'ny lanitra zany, ho any amin'ilay Andriamanitra ny Abrahama, ilay namorona an'izao tontolo izao. Ka raha hijery an'izay tena namorona sy teo vonjena izay ianao, efa nampianariko antsika foana izay dia aleontsika mitady ny marina. Mihaino ny marina dia tsy misy mamita tena intsony. Be loatra izay fitakefa nandeha izay aleo miverina amin'ny marina amin'izay jenimity. Ary fampianarana lalana fahatelo no fampianarana iarahantsika indray ny amin'izao anio izao. Avy hatranintsika dia hijery ary hoe aiza marina no ahitana an'izany famarihana mikasika ny Andriamanitry Abrahama, satria misy boky anankiroa hitantsika zao samy miteny, ary izay ny asan'ny Elia zay, izay no nanorahana ny Elia. Ilay efa niseho hatramin'izay dia ny fahamarinana io dada Iava io mampafantatra antsika hoe aiza lalana tokony aleha, satria misy teny anankiroa samy milaza Andriamanitry Abrahama. Izay ny antony hoe aiza ilay Andriamanitry Abrahama no tena mandeha zany. Voalohany indrindra aloha zany ahafantarana fa hoe iza ny tena milaza ny marina zany. Aintsika ny tena hijery ny marina dia tsy maintsy mijery foana ny tantara itsika zany, mbola araka ny soratra masina ihany koa sy araka ny zavamisy. Ny zavamisy zany dia mahita tsara mihitsy fa raha ny bokin'ny Jiosy izay mitantaran'i Abrahama dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany nefa nanomboka izy. Izay ilay atao hoe Sefer Torah. Ka raha ny bokin'ny Jiosy izay tany amin'ny taona moins 2000 ary izay nampiany Mose taty aoriana tany amin'ny taona moins 1500 tany hoany, dia précision moa zany dia efa ela loatra moa ny dady ka dia sarotra be no précision zany, fa manodidina eo daholo ny fisian'izy. Misy moa moka daty hoe tany amin'ny taona moins 1800 tena nisy ny bokin'i Abrahama, tany amin'ny taona moins 1300 tany hoany ny bokin'ny Mose. Mazava zany efa tany aloha daholo zareo efa samy tany amin'ny andro tranainy. Ka rehefa samy tany amin'ny andro tranainy zany dia tsy misy tsony zany ny tokony teny antsika hoe misy mbola tany alohan'izay. Zareo zany ny tany aloha, zany hoe ny bokin'ny Jiosy izay tranainy zany dia mazava ho azy fa any amin'izay tranainy foana misy ny marina. Ka iza moa zany afaka hiteny hoe tsy marina io, satria ilay zahatra hitantsika fa efa tany aloha tany io. Ary izay nefa fampianarana faharoa mekonareo teo hoe nararotin'ny olombelona, nararotin'ny olona izay tsy fantatry mihitsy ina moa ny antony tonga azy nanao an'izany, ny fiatezeran'ny dada Iava tsy nety niaraka tamin'ny Israelianina. Ka rehefa tsy niaraka tamin'ny Israelianina intsony dada Iava dia nararotin'ny olona amin'izay no vaina ianarana. Izany hoe nanao izay mahatezitra io dada Iava io daholo ny olombelona rehetrarehetra. Ka mazava azy fa io dada Iava io fa miteny mihitsy hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa ary ny anarako tsy azo lotoina, dia tsy anaiky an'io noviana izy. Ary izay ny natongavany Elia ankehitriny anamarina an'izay teny izay, anaporofo an'izay teny izay, ampafantatra an'izay teny izay hoe tsy manaiky an'io mihitsy io dada Iava io, na ino no teneninao, na inona ho ambaranao dia tsy hoe kely noviana ty sary mandeha ty, fa izy ihany angeny nandro ianany ny zanak'Israely. Ka raha mbola hitako fa miveriny ihany zao fanazimbazimbana anazy zao dia tsy maintsy ho avy koa ny fikapohana mafy izay ataony. Ary ity tsy vita ny fikapohana intsony fa tena fandringana sy fandravana andreo izay rehetra nanao tsinitsinina anazy. Satria efa namoaka teny hoe ny voninahitro tsy azo lotoina ary ny anarako tsy meko ny hafa. Ka raha Iavano anarany dia tsy azo novaina zavatra hafa zay. Ka izay raha tonga antsika mijery hoe aiza zany nentana le original izy,
dia tsy mihitsy miveny amin'ny sefertorany jiosy tsika fa tany na hitana any anarany hoe izay mihitsy moa tanjony io Andriamanitra marina io mahatonga ny olona akaiky ho lasa parfait, ho lasa tsy manao tentsony, ho lasa tsy manao ratsy intsony. Ary izay mihitsy ny tanjona satria fa hitantsika hoe tsy mihaino mpanota izy io. Zay aloha anankiray zay fa mbola naprofa ratsy ohatra masina hoe ity misy linina na ny hoe sorotr'asa anankiray koa mahitsy be ankoatran'izay taona izay. Ny sorotr'asa anankiray azay moa nahafantarany Andriamanitra hoe marina izy io satria ny tanjona dia tonga ny olona tsy ho mpanota lasa homme parfait dans toute son perfectionnement, zany hoe tena olona tena parfait mihitsy ny sanjan'izy. Tsisy problème mihitsy ny fahamasinana ary olona masina, olona marina, olona tanteraka satria izay ny tanjony Andriamanitra Abrahama io. Satria izay no nampiady anazy tamin'ny olona. Ka raha ohatra moa zany te hiaraka aminao dia tsy maintsy lasa parfait mazava ho azy. Izany moa dia fanamarina milantsika hoe lozika be izy zany. Ka raha ianao mahita hoe lasa parfait, zany angeny mampitsiriritra. Aletsy hoe zavatra vao misy voeritretina efa misy eto amin'ity planeta Terre nareo ity zany atao hoe olona tsy manota intsony zany. Ary zao Elia hitanareo zao narana voalohany amin'izany. Ary izay olona niaraka tamin'ny Elia rehetra dia tena afaka tamin'ny fahotana, tsy nanota intsony. Mahita an'izany ny vahoaka maneran-tany zao. Zatratsika ilanao ilay izy zany na hoe sankisanky fa tena fampisehoana ny fitiavana lehibe any dada malala Yahova. Mazava izay teny izay ary mazava izay sary izay. Inona no tiana pitaina sy tiana resahana amin'izay aloha fa tsy maintsy jerevantsika kely ny sary ary empahafantarina antsika foana ny tokony atao zany. Raha jerevantsika indray ny bokin'ny Silamo zany, natao hoe Korana. Izy taty amin'ny taona plus 600 taty ariana ela be taty vao nisy. Ka mazava ho azy zany fa raha taty amin'ny taona plus 600 taty vao nisy araiky be izy ny dikan'izany. Ka raha ohatra n'izany misy zahatra voalaza ao kasika an'io Andriamanitra Abrahama io dia mazava ho azy fa na izany na ianao dia ary hitentsika hoe ny original foana. Indrindra moa ny zahatra vitan'io Andriamanitra Abrahama io dia nahatonga olona parfait tsy manota intsony. Ary izay miaraka aminy araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io izay nandefa ny mpamina ny farany araka ny tenin'ny dada Yahova nefa hoe mpamina ny Israeliana no ianonareo. Mpamina ny Israeliana no ianonareo. Ozy io dada mara Yahova io araka ny bokin'ny Deutéronomie 18:15. Deutéronomie 18:15. Izao ny voalaza ao hoe mpamina ny Israeliana no ianonareo. Resatsika dolo to zay tsika vao tena maki tsara ny hoe nakaiza marina ny tena famarinana zany. Dia vakintsika ny Deutéronomie 18:15 ao amin'ny soratra masina ny jiosy moa zany jerevantsika anazy. Raha nireo marika ianareo fa za tsy mamoaka testamenta vaovao mihitsy iltreto fa testamenta taloha ihany satria izay mihitsy nanapolofoko ny famarinana amintsika hoe tsy azonao toerana io Andriamanitra Abrahama io Andriamanitra niaraka tamin'ny Israeliana io. Deutéronomie 18:15 izao ny voalaza ato. Deutéronomie 18:15. Mpamina ny avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no hatsangany avy Andriamanitra ho anao, izy no henonareo. Io tsany le hoe ny tenin'ny dada Yahova ao anatin'ilay sefertorany jiosy izay tany amin'ny taona moins 2000 sy moins 1500 tany hoany dia nilaza mihitsy ny hoe mpamina ny avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no hatsangany avy. Iza zany le hoe rahalahinao tahaka ahy dia mazava be satria lalàna ny jiosy moa ity. Koa ny lalàna ny jiosy dia natokana ho an'ny zanak'Israely. Ka raha ny teny ny soratra masina hoe dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy zany dia reto jiosy reto na reto Israeliana reto no niresana amin'izany. Satria izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Exodus 19 hoe Exodus 19
hoe ambarao amin'ny zanak'Israely ity ididy sy lalàna ity. Zany hoe lay teny eo amin'ny bokin'ny Deutéronome 18:15 zany dia ambara ho amin'ny zanak'Israely, ka ilay rahalanao resana zany dia zareo Israelianina ny resana amin'izany, satria ry zareo no tany anefitra tamin'io fotoana io, dia izy samy misy tany anefitra zany no ifampitondra, ka ny mitondra an' zareo zany dia reto mpaminany Israelianina reto ihany. Zany hoe samy sampirala ihany no fidian'Andriamanitra ho lasa mpaminany ny ray amin'ny zareo na mety ny roa amin'ny zareo tsy fantatra, dia reny no mitarika anazy. Zay ny lalàna. Exodus 19 3 ka hatramin'ny 5. Exodus 3 19 3 ka hatramin'ny 5. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy avy ato ao tendrombohitra ka nanao hoe, izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely, ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny ilatrin'ny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko, dia 15. Ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetrarehetra. Mazava-be zany eto ny teny fa nambara tamin'ny zanak'Israely le izy, zany hoe ilay rahalahy tenina tary amin'ny Deutéronome 18:15 zany zay didiny Yahva, satria didiny Yahva io dia natokana ho an'ny zanak'Israely, ka ilay rahalahy resana zany dia rahalahy Israelianina. Zany hoe le olona voateny eo amin'ny Deutéronome 18:15 zany satria ho didy ho an'ny zanak'Israely dia Israelianina no mitandrina an'io, fa tsy misy mahazo hiditra ny hafa-firenena, tsy mahazo ataony hafa-firenena mihitsy miteny hoe za io tenenina io na iry io tenenina io, tsy mahazo manao an'izany ianao satria mazava be hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didy folo sy lalàna Mose. Mazava be mihitsy io, tsy azonao toerina. Noho izany ilay mpaminany enona zany hoy dada Yahva dia tsy maintsy mpaminany Israelianina, lalàna sy didiny hoe Yahva io zany. Zany hoe rehefa tsy Israelianina zany dia efa tsy mety, hatrany dia exclu mihitsy ianao. Mazava be io teny io. Zay no tonga nanteny taminareo hoe nararotina ny atezeran'ny dada Yahva tamin'ny Israelianina, ka rehefa nisaraka tamin'ny Israelianina dada Yahva nararotina amin'izay novaina io anarana io, nahodikodina amin'izay io teny rehetrarehetra io, dia nampalelo be dia be ny olona tratra n'izany sarsany. Tenenako hoe tena ampy zay, ampy zay, ho avy ny fandrianana anareo. Zay no mahatonga ny Elia tonga manavitra faraparana, fa zatra tsy tana ntsony, tsy sinazo atao ntsony, manavitra faraparana zao ny atao. Ka dia mbola misy ny fotoana ary olombelona zay mandria fitiavana ho aty. Zay ny antony mamerina ny sainareo hoe mba miverena amin'izay fa ampy zay. Ary tsy mety ntsony dada Yahva, tsisy fandeferana intsony, fa na nareo manaraka ny Elia dia tsara indrindra zay. Rehefa tsy naraka moa zanareo dia andraso ny vokany any, fa tahaka izao ihany nanjony zanak'Israely, nanovanovany io anaran'io, niantso Andriamanitra tsy izy ary natonga an'io Yahva io nisafoaka mihitsy, ary dia zava-doza ny hafarany tamin'ireo Israelianareo, ary tsisy nafantatra azy ntsony dia niforona amin'izay io anarana be dehibe io. Zay no mahatonga ny Elia mampianatra hoe fitiavana ity, famerenana anareo hitodika amin'ilay tena izy ilay naharenareo Yahva no anarany, ary ny tanjona dia ho lasa tsy mpanota intsony fa tena olona parfait. Dia ny mpaminany farany aza, satria tsy resaka mpaminany, dia ny mpaminany farany dia ilay nantsoina tamin'ny arany hoe Yahoshua. Io no mpaminany Israelianina farany, ary io mpaminany Israelianina farany io no namoaka ny didy hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray, ary vehivavy ray manambady lehilahy anankiray. Ka raha vao mihoatra an'izay zany ny vadinao dia efa tsy mety. Nanohitra ny teny Andriamanitra Abrahama sady ianao, satria izay ny teny ny mpaminany Israelianina farany. Resatsika daholo zany fa alefako tsikerikely ny teny, dia todika amin'izay tsika any amin'ilay hoe aiza ary ny tena akoatra n'ity teny ity hoe ina moa mazava moa zany jefa noho ny amin'ity teny ity hoe mpaminany Israelianina, dia raha vao tsy Israelianina zany le mpaminany efa tsy mety mihitsy izy. Dikainy eo bokin'ny Mose io, ka na iza ny iza minao Mose ary manaiky fa Andriamanitra Abrahama, dia ny Andriamanitra Abrahama ihany ika ny Andriamanitra Mose, ka raha niara-ny antso izy mianaka hoe Yahva dia tsy azonao toerina zay, tsy azonao toerina mihitsy zay.
indrindra fa afaka amin'ny fahotana zay niaraka tamin'ny Andriamanitra io ary lasa homme parfait. Dia ina moa zany ny anoeram-pahotana. Efa misy ny olona efa parfait tamin'ity planeta Terre ity, ka inona moa zany ny anoeranao an'izany? Ianao nge zao no mampieritreritra raha ho toerinao zany hatsarana zany. Ary raha mitena mitady ny zavatra tsara ianao, zany ny tsara indrindra. Mieritrereta anao zany. Za moa mamerina ny saina foana hoe matotonga zany Elia zany dia tady dio ny tantaran'ny Elia. Nareo koa raha maseko mikaroka an'izay tantaran'ny Elia zay hoe mpanao inona zany Elia zany? Dia masamia mikaroka any. Fa zany natao hoe mpamerina ny olona hitodika any amin'ny dada Yahova. Zay ny asa. Dia zao ataoko zao. Ny asako tany aloha any ny averiko amin'izao. Fa maro mpitiavana. Ary izao tontolo izao mihitsy miara-verina ankehitriny. Izao tontolo izao miara-verina hitodika any amin'izany dadamara Yahova zany, isan'izany ianao. Zay. Fa Andriamanitra io tsy mihaino mpanota, ary rehefa mpanota ianao efa tsipiny eny amin'ny elo ianao zay. Rehefa mpangaty ianao na mpisoloky, na mpiteny ratsy, mpiteny vetaveta, mpigaka toka sy mpifoka sy gara sy maro samihafa, efa any amin'ny elo ianao ny hafarana. Eny zava-misy tsy mety miaraka amin'ny mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Zany ange ka tsisy. Na hiteny iny ianao na hiteny iny dia tsy misy mihitsy zany. Tsy miexiste zany, ary izy tsy azonao forsena. Ka hoe forsena tsy maintsy miaraka aminao? Non, tsy azo forsena izy. Ianao ny forsena miaraka aminy dia manarany zay nitenenina. Aitsika izao mahita hoe nitrana indrindra dia ny bokin'ny Jiosy, ary tsy afaka tsy manota intsony zay miaraka aminy, hita daholo ilay condition. Mazava zany fa ny anarana marina dia Yahova, satria zay ny afaka amin'ny fahotana. Zay koa ny ela indrindra, zay ny voalaza soatra masina ny Jiosy, ny Sefer Torah, ny résultat hita tsy manota intsony, lasa parfait. Ina moa zany idivanao amin'izany? Iny ilay izy. Tsy azo atao mihitsy ny miady amin'izany. Na anohitra an'izany fa ny ataonao mieritrereta. Tokony hovonjeny ianao dia meteza hovonjeny. Ary mitodika amin'ny olombelona rehetra mihitsy ny Elia hoe meteza hovonjena, indray araka amin'ny Elia amin'izay. Ho any amin'ny lanitra lanitra, ho any amin'ny dadamara Yahova. Faharoa, diteny io dada Yahova io hoe tamin'ny Abrahama hoe amin'ny taranakao no hitahiko ny firenena rehetra. Indray zany sary manaraka. Eo tahiana zany ny olombelona amin'ny alalan'ny taranak'i Abrahama. Aiza izay fitahiana zay no handeha? Any amin'ny taranaka an'izy. Dia tsy maintsy araka ny bokon'ny Sefer Torah foana ny jerentsika tia. Io ny tranainy indrindra. Tsy afaka hijeriny taty oriana mihitsy satria mazava ho azy efa misy ny tany aloha original ary mahafaka amin'ny fahotana. Zay mihitsy ny tanjony dia miverana ny original foana tsika. Rosika be zany. Zay efa tany aloha tany. Na ianao raha ve mahita ny eo ty original dia ao moa ny makany amin'ny tsy original kosa. Fa tsy sonina be vavangeny ianao amin'izany efitrany. Ary zay ilay hoe lasa avinavo. Dia tolonao makaiza moa zany zao ilay avinavo. Iza zany ny azo tombony amin'izay? Tanao fa tsy misy. Reo tsika mitodika any amin'ny ilay tena mahatonga antsika hoe ho tena voavonjy mihitsy zay fona jerevana zay. Ary efa migadona ny andro farany zao. Hitantsika ny fandehan'ny fahatantaran'ny teny dada Yahova. Na io ady eo amin'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io. Efa ty guerre nucléaire mananontanina ty. Efa fanampolo foana fa migadona ny farany. Ka aoka tsika samy ho tonga saina hiverina any amin'ilay famarinana fa tsy azakazaka ho any amanao foana efa tongotra loatra ny andro. Dahorantsika ary hijery amin'izay raha ny sary. Araka ny bokin'ny Genesis 4:20 hojerevantsika aloha izay teny izay. Genesis jerevantsika kely 22:18. Genesis 4:20 andeny 7:10. Zao ny voalaza ato. Prêt, assez que surtout ce qui était. Genesis 22:18. Dawari. Ary amin'ny taranakao
no hitahinany firenena rehetra ambony tany satria nanaiky nitenika ianao. Misy zany ny fitahina ho an'ny firenena rehetra eto ambony tany, any amin'ny taranaky Abrahama no misy izay zavatra izay ao amin'ny taranaky Abrahama. Nakaiza ty fitahina ho an'ny firenena rehetra ty dikan'izay dia mazava ho azy fefa nisy koa ny teny efa ny fanaovan'Andriamanitra hoe ity taranaky Abrahama ty kosa nefany dia ho andevozina eo amin'ny 700 taona ano eo zany, maherikely eo zany izy. Ho andevozina 700 taona ny zanak'Israely any amin'ny tany izay tonga azy andevo. Zay ny tena taranaky Abrahama, ka tsy misy taranaky Abrahama nandevozina 700 taona afa-tsy ny taranaky Abrahama tamin'ny Isaka. Zay satria Abrahama dia niteraka anankiroa, ny ray Ismaël dia ny ray Isaka. Ho an'izay tsy malala, zay ny zanaka ny Abrahama. Ny Ismaël dia niteraka tamin'ilay andevony vavy izay atao hoe Agar, ary nakay kosa dia tamin'ny Sara izay tena vadiny, araka ny bokin'ny Sefer Torah daholo no teny an'izay. Nanana vady anankiroa izy Agar ny ray izay mpanampy moa zany tena marina, mpanampy vavy. Ny amin'ny sotra masina zany andevy vavy izy, satria hoe izay voalazany sotra masina moa tsy maintsy averina dia araka ny Sefer Torah. Dia ny ray kosa i Sara izay tena vady mitovy aminazy zany, mitovy firazanana zany tiana tenena. Zay ny zava-misy ao anatin'ny soratra masina. Ka raha ny voalaza sotra masina dia ity taranaka andevozina ity dia tsy iza fa ny taranaky Abrahama izay nikisaka ka tonga tany amin'ny Mose. Ka io Mose io zany izay mpaminan'Andriamanitra ihany koa izy dia zao ny taranaka avy any amin'ny Mose zany dia avy ao amin'ny Isaka dia tonga tao amin'ny Yakoba na hoe Israel, dia Israel na Yakoba no niteraka 12 dia tao anatin'izay ny taranaka Levy, ary ny taranaka Levy no nivoan'ny i Mose sy Arona taty aoriana. Ary izay taranaky Mose zay no lasa manina moa, lasa nitondra ny zanak'Israely lay nivoaka avy Egypte, satria nandevozina 700 taona eo tokoa ny zanak'Israely. Ao jerevantsika ny soratra masina ao amin'ny boky Jeremia Jiosy hoe nakaiza ilay hoe fitahina ho an'ny firenena rehetra. Dia vakitsika ny Genesisy firy moa zany? Toko 5:12 no vakitsika zany. Dia vakitsika mihitsy ny amin'ny anokany ny voalohany zany. Eto ny tantsika hoe ho andevozina ny zanak'Israely, ho andevozina izy. Rehefa afaka manokany diny voalohany rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'ny avà ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama fa izao no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra manao. Hoe aza matahotra fa tena zany tena za zany ny valim-pity anao zay. Dia vakitsika aiza re zany 7. Ary hoe Iavà taminy, izao no Iavà izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny oran'ny Kaldiana mba homeko anao ty tany ity holovanao. Ka io tany io tamin'izay ny tany Israel amin'izao tsika miteny zao taola izy zany. Ary hoe izy Iavà tompo, ahoana moa nafantarako fandovany ty aho. Dia misy zatra natao moa zany teo fa tsy dia tiantsika fa nanava fotoana. Dia ao amin'ny 7:12 ary hoe Iavà tamin'ny Abrahama, ako ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompy ny olona any izy ka ampahoriana 700 taona. Zay. Fa izany firenena zany kosa izay ho tompony dia ho tsaraiko, ary rehefa afaka izany dia voaka izy ka mitondra rem-bevava. Zay. Eto zany teny dia hoe ozy dada Iavà mantsy ny Abrahama hoe ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompy ny olona any, zany hoe lasa andevo zany ry zareo koa. Ka io ilay taranak'Israely io izay andevo tany Egypta nandritry ny 700 taona teo eo zany, araka n'io teny io. Dia aiza ary io tany io? Dia mbola nomena zany io tany hoe io tany io dia tsy aiza fa io Israel amin'izao tsika miteny zao
eo amin'ny 120. Ary io le mampiady ny arabo palestinianina sy ny israelianina ary mahatonga ny sary mampiady foana ny any amin'ny fahatsomoana ireo ma mandrak'izao. Avaketsika Genesis 15:18, 15:18 de 19 ary ny 20 hatramin'ny 21. Tamin'izany andro zany avana nao fanakina tamin'ny Abrahama ka nao hoe nitarana koa ny fonomeko an'ity tany ity hatrany amin'ny ony Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe de ny Eufrate de ny Kenita sy ny Kenezita sy ny Kadmonita ary ny Tita sy ny Perezita sy ny Levita ary ny Amorita ary ny Kananita sy ny Girgasita de ny Jebusita ihany koa zany. Io zany ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe ny taranakao nomeko an'ity tany ity. Mazava zany fa ny taranaka andovan'ny tany menan'ny Abrahama zany de zay ho tonga ao ary ho andevojina mandritra ny 700 taona izy. De tsy iza tokoa nefa no natateraka an'izany teny zany fa zavadinindra fa i Mose sy ny Israelianina. Fa i Mose no nitondra ny zareo nivoaka tao Egypta araka ny tantara ao amin'ny Sefer Torany Jiosy. Zany hoe tanteraka zany ny tenin'ny dada Yahva fa ny tompon'ny tany Kanana de nitaranika Abrahama tary amin'ny Israel. Zay ny voandro Mose ary ny Israelianina mizotsika amin'ny teny soa no mipetraka ao Israel ary izy ny tompon'ny tany saingy mbola hidivana foana moa le tany manaraka androany mba tanteraka ny teny hoe ho ataoko vato mavesatra ho an'izao tontolo zao io Israel io de ny firena rehetra manodidina azy. Tanteraka atao rehetra ny amin'ny tenin'ny mpamina ny Israelianina. Ny tena misavoritaka zao tontolo zao ny historan'ny Israel io satria tsy mety milamina mihitsy ny arabo sy ny Israelianina miady manaraka androany. Atra tsy voa androany hoe fa hatramy elabe mbola tenin'ny dada Yahva daholo mahatonga an'izany. Zareo tsisy afaka miala amin'ny dada Yahva io zany mihitsy le teny daholo io tanteraka io. Ary eo anatin'ny Sefer Torany Jiosy le tanteraka nefa. Eo ataoko vato mavesatra ho anareo ro jerevantsika ary ny bokin'ny Zakaria 12 mpaminy any Israelianina zany. Eo ataoko vato mavesatra ho any firenena manodidina mihitsy io Israel io ary ataoko maratra de maratra zay mivesatra anazy. Tsika zay io entre parenthèse kely ao amin'ny bokin'ny iza moa Zakaria 12 no kandiny voalohany. Donika beketsika teny faminaniana avy tamin'ny avany amin'ny Israely hoy Yahva zay mamelatra ny lanitra sy amin'ny fandrenany tary mamorona ny fanahiny olona ao anatiny. Izy io mihitsy zany mamorona ny fananao mipetraka ao anatinao ao. Ino izao anao any Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena manodidina. Kapoaka zany zany tena hoe zavatra kapoaka zany moa tsy miteny frantsay hoe coupe misy zava-doza ao anatiny eo. Mampiraikiraiky zany hoe tahaka ny olona mamy mihitsy ny tratrany dika zay miraikiraiky mihitsy. Ary Joda koa de hiaran'izany aminaovana fahirano azy de farana any Jerosalema zany zany hoe vodahory ny Israelianina rehetra hatrany amin'ny Joda zany. 7. Ary amin'izany andro zany de Jerosalema ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra ka ratra dia ratra zay mivesatra azy ary ho tafangony amely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Zava-doza ty ho an'ny Israelianina. Raha ny teny dada Yahva tena tsy misangy amin'ny Israelina mihitsy izy. Loza mihitsy ny anjao ndraiky Israelianina rehetra. Zay no natongavany Elia hamerina ny fisainany hoe mba miverena ry Israelianina. Satria izy efa tsy mahafantatra ny Andriamanitra ny zao raha moa ny anaran'ny Andriamanitra no vavain'ny olona dia tsy taitra izy. Tsy maintsy voateny maniraka iraka i dada Yahva izay avy any amin'ny lanitra ny lanitra hiteny aminareo hoe miverena nareo ry olombelona rehetra. Saingy efa nataon'ny olombelona rehetra amin'izay moa niverena fa tsy ny Israely rehetra intsony zany. Ianao zay mahita io anatin'izany hoe verena ianao. Dia hitantsika amin'izay zao ny problème ny Israelianina mizotsika amin'ny teny zao io. Sy ny firenena manodidina ny Israel lana ny Moyen Orient ny sary. Tena lasa olana mihitsy zao io Israel io. Lasa vato manahirana. Lasa miteraka problème amin'izao tontolo zao zay mbola ho resantsika moa ny aoriana fa aleo ndray ny fampianarana mikasika any amin'ity sary ity fa ny tiako apetraka amintsika hoe tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra Abrahama io satria miatra foana ny teniny.
Ary ny anarany zao ampianariko antsika zao hoe Iavano anarany. Zay ny anarana marina. Ary zay dia mahafaka amin'ny fahotana. Mazava ho azy zay. Dia ndao reo jevantsika le teny hoe i Mosè nanao an'io zavatra io. Mosè no nitondra azy ireo niala avy tany Egypta araka ny soratra masina zany. Zay ho jerevantsika io tiany koa. Nao raha vakitsika daholo ny teny hoe i Mosè no nitondra azy ireo nivoaka zany. Ka rehefa fantatsika fa i Mosè ilay nitondra azy nivoaka tokoa, ary tanteraka daholo le hoe ivoaka avy eo amin'ny toerana nandevozana azy izy, dia mazava be fa le efa-jato taona zany, dia mazava be fa ny zanak'Israely ity resana ity. Ka le zanak'Israely zany rehefa resana dia miaraka amin'ny zanak'Israely zany io Andriamanitra hoe ny taranakao no hitahiko an'ity izao tontolo izao ity amin'ny taranaka anao. Zany hoe le fitahiana zany makany amin'ny taranaka, dia izay andehanan'ity teny hoe andevo efa-jato taona izy. Ka le andevo efa-jato taona dia tsy misy afa-tsy ny Israely any irery ihany, ary tsy isy tsony mandraka androany. Tsy ny sinoa ny andevo, na ny arabo ny andevo, na ny amerikana ny andevo, na ny malagasy no andevo, na ny afrikana, na ny japonais, fa ny Israeliana no andevo efa-jato taona. Zay ndao tsika ary hamaky an'izay teny izay ndray araka ny soratra masina zany. Avaketsika indray aiza moa zany misy an'izay milokarotsika kely vetivety kely zany. Exodus indray no vakitsika. Exodus toko 4 andininy 9 ka hatramin'ny 17. Exodus 4 aiza moa zany. Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Hojerevantsika eto indray zany le hoe iza marina lay andevo tany Egypta ary niditra tsehatra amin'izay Mosè namokany zareo araka amin'ny baiko ny Iavà. Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Ary hoy Iavà tamin'ny Mosè tany Midiana, mandehana ary ianao miverina any Egypta, satria izy efa tsy any Egypta amin'io fotoana io fa le izy le nitsoaka nandositra namono Egyptiana dia niala tao izy dia nitsoaka tany Midi zany, tany Midiana, hoe Midiana zany. Mandeha anao miverina Egypta fa efa maty daholo ny olona rehetra izay mitady ny ainao, satria izy le nenjen'ireo Egyptiana reo. Dia nalain'ny Mosè ary ny vadiny sy ny zanalahy ka nampitaingen'ny borika dia niverina ho any amin'ny tany Egypta izy, ary nentin'ny Mosè teny an-tanany ilay tenin'Andriamanitra, ilay teny nisy tena teny an-tanany teny zany, dia nampanaovan'Andriamanitra fagagarana azy. Zay. Dia eo amin'ny andininy 20. Ary hoe Iavà tamin'ny Mosè, raha mandeha miverina ho any Egypta ary ianao, indrio ireo fahagagana rehetra ireo izay nataoko teo an-tananao dia ataovy eo anatrehan'ny Farao. Fa izao andeha namafy ny fony ka tsy handefa ny olona mihitsy izy. Ka lazao amin'ny Farao hoe izao ny lazainy Iavà, zanako lahy matoa Israely. Koa efa nolazaiko taminao hoe alefa soarany zanako mba hanompo ahy, fa efa nandatsy handefa azy ianao, ko ino zao hamono ny zanako lahy matoa. Zay. Eto zany le teny dia hoe i Mosè mihitsy zany voahiraka hamoaka ny zanak'Israely hiala avy Egypta. Io zany izy fa zareo marina le andevo. Zareo le andevo efa-jato taona. Noho izany zany ny taranaka mitondra n'ity fitahian'Andriamanitra ity araka amin'ny bokin'ny Sefer Torah Jios izay original dia ny taranak'i Abrahama tarehy amin'ny misy an'i Mosè. Ka raha vao manaiky amin'ny Mosè anao dia tsy maintsy manaiky an'izany, tsy azo lavina. Raha zany dia lavinao Mosè. Nefa Mosè sy Abrahama ny ara-ny antso Andriamanitra anankiray Iavana na tsoa dia tsy azonao lavina io zany. Fa raha vao mandany Mosè anao dia mandany Abrahama. Ary tsisy mahasahy mandany Abrahama moa mazava ho azy. Ka jerevantsika indray ny tony mbola misy tony mantsy io teny, jerevantsika indray izay ny tony manaraka. Araka ny bokin'ny Exodus toko 5 andininy 1 sy ny 2. Exodus toko 5 andininy 1 sy ny 2. Ary vakitsika ary. Ary rehefa afaka izany Mosè sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao ny lazainy Iavà Andriamanitra ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao any firavoravona ho ahy any anefitra. Zay zany hoe Mosè zany nitondra azy ho any anefitra amin'izay. Vao io Farao hoe
iza moa iavano eke teny andefasako ny Israely, tsy fantatra zay iava ka tsy alefako ny Israely. Zay izy zay. De hoy izy rahalahy taminy, Andriamanitra ny Hebreo efa nihaona taminay, kotra rantitra ianao, aoka andeha lalaka terana ny hevitra izay hamono zahatra atao fanatitra ho any avy Andriamanitra ay, fa andao izy hamelany amin'ny ety mandingana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjakany Egypta taminy, nahoana ianareo ry Mosesy sy Arona no mametraka ny olona amin'ny asany, manaketraka ny olona amin'ny asany, mandehana nareo any amin'ny fanomponareo mafy. Zay amin'ny toy ny hoe io rehefa maro ankehitriny ny olona eto amin'ity tany ity, ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompoana mafy, amin'ny fanompoana mafy. Zany hoe tsy nanaiky mihitsy zany Mose. De io amin'izay efa raikitra amin'izay le ady tao de nisy amin'izay ny fifandohana fampisehoana hery fampisehoana fahefana, tena ny fandohana amin'izay mihitsy zany ny hery tao amin'ny Mose, ny fandohana tamin'ny hery tao amin'ny Farao, fa tsy nahararaka ny tao amin'ny Mose novinaviny satria ko ary ny Andriamanitra nanary an'izao tontolo zao, namorona ny tany sy ny lanitra ary ny lanitra ny ambony any, ataonao ahoana ny ady amin'io? Ary zany zao Andriamanitra maniraka ny Elia zao, io iava io ihany, io ilay niresaka tamin'ny Abrahama io niresaka tamin'ny Mose io no maniraka ny Elia, mahatonga ny olona afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony, lasa parfait zay miaraka amin'ny Elia. Satria Andriamanitra Abrahama io miaraka aminazy io ilay tsy tia fahotana, io ilay mitazona teny io, ary tena mitazona teny io tsy azo sangina Andriamanitra Abrahama io. Mazava-be zany. Zay ny antony hoe tonga ny famonjena ho antsika mahay zamiana amin'izay, fa migadona ny farany, sy mie manavy teny, avotiny tenanao. Aza manaiky nizaniza tsony fa jereo marina, fa ny tanjona raha vao tsy tanteraka ianao tsy mahazo maka ny lanitra io, satria Andriamanitra Abrahama io dia Andriamanitra masina io, ary izy ny tompo-trano any. Ka rehefa masina izy ataonao ahoana zay mpanotana ho any, ka rehefa mpanotanao aza manantena maka an'izany fa zatra ny fitahany ianao. Andriamanitra masina be izy. Ka rainao zany araka aminy dia tsy maintsy miala amin'ny fahotana. Mbola tsisy nafaka tamin'ny fahotana zany nizaniza. Tsy nisy Andriamanitra nafaka fahotana tamin'ity planeta Terranareo ity, fa izy rery ihany no nafaka. Tonga izy ankehitriny naniraka ny mpanompony Elia, maiza miveriny-tsika aza. Zay ny teny kasika ny amin'ny jerevantsika amin'izay le hoe tanteraka ve io teny io sa tsy tanteraka? Valiny tanteraka. Jerevantsika amin'ny Exodus 12 indray. Hoe tanteraka ve fa tena andevona ny zanak'Israely? De tanteraka ve fa tena hoe ary nitondra rem-behivava izy satria izay daholo ny teny io Andriamanitra io. De vaketsika ny boky ny Exodus toko 12 vaketsika indray. Exodus 12 izy ngamba misy an'iny Exodus 12 mampiandinin'ny fahafiry ijerevantsika. Andininy fahatelopolo vaketsika Exodus 12 manomboka amin'ny 30. Ary ny foram-bola alina ary Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra araky ny Egyptianina rehetra, fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana, araka ny teny dada Eva hoe vonoko ny lahamatoany. Zay rehefa matano izy dada Eva vonoko ny lahamatoany, fa izy tsy amelanareo andeha fa vonoko ny lahamatoany, maty daholo ny lahamatoa tao tanàna. Dia nampaka ny Mose sy Arona ary izy. Andiny faraka amin'ny telopolo indray zay zany. Raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana dia miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehanaka manompoana zany hava araka anao izay nareo zany. Andiny faharoa amin'ny telopolo zany zay teny zay. Ary ny ondry amanosinareo ary ny ondry amanosinareo sy ny ombinareo dia entoka arak'izay efa nolazainareo, dia mandehana ary mba tsofo rany aho. Dia nandondona ny olona larany Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala amin'ny tany, satria hoy izy hoe maty avokoa izay rehetrarehetra. Dia andiny faefatra amin'ny telopolo. Dia nenti ny olona larany kobany sy ny voalena, raha tsy mbola voaisy masirasira sy ny vilian'ny fanaova-mofo voafety tao amin'ny lambany teny an-tsolo. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mose ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena
ary fitafiana tamin'ny Egyptiana, ary nataony havana hitafity teo masony Egyptiana ary ny olona ka nomen'ireo azy ary izay nangatany ka dia nifoanany ny Egyptiana. Lasa nanankarena zany le Israeliana satria nalainy zareo daholo ny fananana nangatahany. Mba meo an'izao zay dia nomeny nanome retsiko matahotrako dia nanome tena nifoanan'ny Israeliana ny Egyptiana. Lasa tsisy toam-pilatana zany hoe lasa nanankarena izy araka le teny dada Iava hoe ataoko mivoaka izy mitondra harembe vava. Io izy io. Zay. 7:30 dia niainga tao Ramese Sara ny zanak'Israely nakany ny Sokota. Dia lehilahy malilalana tokony hoenina etsy avy afa-tsy zaza amam-behivavy. Ary nisy olona maro samihafa koa niakara taminy hafa firenena. Ary io ndra manosy omby dia efa nanana be indrindra. Fa ireo tsy nanao contrat tamindreo. Satria le contrat natokana ho an'ny zanak'Israely dia ny didy sy mitsipika natokana ho an'ny zanak'Israely. Dia nanendy mofo sy tsy nisy masiratsira tamin'ny koba voarena izay nentiny avy tany Egypta izy. Fa tsy mbola voisy masiratsira izany satria noroahina tany Egypta izy ka tsy nahazo mijanona sady tsy nafevatso azy. Ary ny andro nitoerany zanak'Israely tany Egypta dia 300 taona. Io le 400 taona. Approximateur moa le hoe 400 date approximative fa ny date réel zany 430 année teo ny fahateteran'ny teny dada Iava. Dia ary rehefa tapitra ny 300 taona dia tamin'izany andro izany indrindra noho ny voan'ny tokony rehetra izay any Iava tamin'ny tany Egypta. Zay. Mazava zany fa ny sary eto dia mipetraka mihitsy ny hoe tena ny zanak'Israely ilay andevy tany Egypta. Ary Mose no nitondra azy. Ary ny mpaminany nasena nitondra azy dia mpaminany Israeliana. Raha vao tsy Israeliana zany io mpaminany io dia mitsipaka ny tenin'ny dada Iava. Ilay manala ny fahotana ary ilay hita tao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy izay tranainy indrindra. Satria ny hita tao dia ny anarana hoe Iava ary izay miaraka aminy dia tsy manota intsony ary parfait tahaka ny Eliazy miresaka aminareo izay ny rany io Iava io mihitsy. Zavy hoe zany teninareo zao fahatsarana zao. Mamerina ndo amin'izay araka aminy. Miazaka zay araka aminy amin'izay fa miverina izy io ary miverina tsy azo sangy fa miverina tena andrava sy androdana sy anapotika ny Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra. Efa ampy izay fampitahana zay. Be loatra le izy. Be loatra ny olona efa lasany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ihany amin'ny faremy rehetra avy sy ny solofary. Fotoana ny famonjena zao. Zay ny aton'izao fanaporofona zao. Aza manaiky tsony zavatra fafa satria tena manome ny fanaporofona rehetra mihitsy zao hoe Elia. Porofona taminareo. Inona zany ny boky marina ahitana an'io Andriamanitra Abrahama io dia ny Sefer Torah Jiosy. Ankoatran'izay zany tsisy miteny zavatra tena mitombona tokoa ary tena tsy marina mihitsy satria maninona? Zao ny tsy mamarina anazy satria tsy hitao mihitsy ny fepetra ny teneko tamina hoe ilay taranaka nandevozina 300 taona 400 taona ny Israeliana. Ny mpamina ny tenena tsy maintsy Israeliana satria izay ny teny io Iava io. Ary ilay taranaka andovan'ny tany Kanana dia mbola Israeliana. Hitantsika mipetraka ao Israely zareo manakandroany. Mazava zany fa tena tsy azo toerina mihitsy io teny io. Fa ny Andriamanitra ny Abrahama izay marina zany Iava no anarany. Ary ny entana ny famarinana dia ny bokin'ny Israeliana ny marina ny Sefer Torah Jiosy. Ary tonga Elia merina hoe io amin'izay arahana. Saingy mba palelo zareo tompony ary moa tsy ndarana azy. Io tena zava-tozy. Zareo Israeliana izay tompony zao famarinana zao mihitsy no manitsakitsaka io teny io Iava io. Ary izay moa no nandroana ny zareo. Ary mandraka anao izy dia tsy manana herintsony hitazona ny herin'io teny io. Fa nilozan'Andriamanitra izy ary zany nandrana ny Elia. Hamerina amin'ny olona rehetra hoe tsy maty akory ny Andriamanitra ny Abrahama Iava io. Ary tsy mety maty io. Ary ny teniny koa tsy mety maty. Fa tonga ny fotoana ankehitriny hamerenana ny zao tontolo zao hiverina amin'ny Andriamanitra Abrahama io Iava no anarany. Ary zay fitanareo hitapoky temperenana ny famarinana afaka ny fahotana izay miaraka aminy alasa parfait. Ary isan'izany zao ny tenin'ny mpamina ny farany Israeliana zava-drindra. Ny tenin'ny mpamina Israeliana izay farany indrindra hoe Yahoshua izay mbola atoro antsika ihany koa moa hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Efa tsy parfait anao raha vao lehilahy anankiray manambady olona 3 na 4 na 5 na 10 raha vao mihoatra indray dia efa tsy mety.
Voatran'izany tokoa na namorany Andriamanitra ny olombelona araka mibokatra any amin'ny Genesisy na ny Beresita ny Jiosy hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray ary vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray raha zany dia efa tsy tanteraka ianao vous n'êtes pas parfait. Ka izany teny rehetra zany no ampitaina amintsika ny amin'ny fahamasina sy ny fahamarina. Raisina tokoa nge ny raha hoe tena manana miaraka amin'izany Andriamanitra Abrahama zany tsy mety mampijaly io nge io e. Raintsika ohatra fotsiny any hoe na ianao manambady vehivavy be dehibe io dia ianao tsy eritreritra fa tsy alahelo ny anankiray amin'ireo efa mitondra alahelo izy dia efa tsy mety nge zany. Zay ny tonga an'Andriamanitra hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray ary ny fifankatiavana dia tokony hitovy. Zany io Andriamanitra Abrahama io tsy mety miangatra mihitsy io. Tsy hoe ianao ihany mieritreritra momba ny tenao fa tsy mieritreritra ny hafanao. Zany le Andriamanitra Abrahama. Ohatra zao zany ny fitsangatsanganao tsy menatra mihitsy ianao dia mitsangatsanga fotsiny zao satria fitsangatsangana anie zany sary hoe tsy vadinao nefa mivadinao e. Zany zao fa fitsangatsangana zany eo zao dia maniry ohatran'ny anana zany zava-doza amina tambo mihitsy iny. Anisan'izany zao hoe tsy mahaparfait anao daholo ny sary ohatran'izany. Ianao miteny ratsy ianao misoloky olona io na ianao misoloky olona io nge fa ratsy mandainga mamitaka zany efa tsy mahaparfait anao zany. Fa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manao an'izany tsony tena parfait izy. Ary zay ny aton'izao fanambarana zao ary mahatonareo avotana ne lasa olona parfait. Iza moa ny olona tsy tia an'izany fa izany miaraka amin'ny Elia lasa parfait anao. Tsy voatoriana hoe ampianarana efa misy angely izy tsy hoe zatra voatoro anao fa za rehefa iainan'ny olona zany ho an'izay efa miaraka amin'ny Elia rehetra rehetra. Mahafinaritra zany sary zany ary zany ny tao manantsika rehetra zany. Vita zany zay Jerevan manaraka indray hoe hotoizantsika ihany fa inareo foana toy hoe inona indray mbola fampianarana mikasika an'izay mbola tsy jerevantsika ho fanaporofona hoe miverena amin'izay amin'ny Andriamanitra tena marina ny Andriamanitra ny Abrahama Yahavano anaraka. Ary arao ny tenin'ny mpaminany Israely any fa raha voatra zany dia tsy ao anatin'ny linina ny marina mihitsy hoe vous n'êtes pas dans la ligne de la vérité. Tsy ao mihitsy tena hors sujet mihitsy ianao. Ka zay ny asan'ny Elia mamerina anao ao mba ho voavonjy daholo ny olombelona rehetra satria efa any ny mpandringana efa manao ny asany ny mpandringana efa mandrava reo. Zay ny antony hamonjena ainganana rehetra rehetra io satria tsy azonareo toerina io zavatra io efa any izy any. Niany ny Elia amin'ny teny fotsiny reo nefa ny azy efa atao. Ka samy mieritreritra atsika fa tena fanavotana zao manavitra ny olombelona rehetra Elia mialohan'ny anam-potena anareo. Ny aiza koa ny ampitombona zany dia ho hitantsika eny re aleo ny tantara indray ny ampiseho ny marina fa zay ny teneny Elia rehetra izy ho tanteraka zao. Anareo kely ny historan'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io dia arao kely hatramin'ny farany efa nampianarako anareo fa ho maty ny deuteranareo to ambonin'ny tany. Dia hitantsika eo ny toy ny fanambarako teto daholo zany fa zay aloha ny amin'ny androany mazava zany teny fa rehefa tianao zany ny teny araka amin'ny Andriamanitra Abrahama ilay teny hoe Andriamanitra Abrahama ilay tena marina dia ny anarany dia Yahavah. Ary any amin'ny bokin'ny Sefer Torah no ahitanao anazy. Iny ny trana indrindra ary izay miaraka aminy dia tsy tia manao ratsy intsony ary tena lasa parfait. Zay fa dia tena anjaranao zany misafidy miaraka amin'ny io Andriamanitra Abrahama io Yahavah anareo ary manaraha ny Elia amin'izay manongo zao. Manaraha ny Elia anavitra anao zany Elia zany amonjy anao ho lasa homme parfait anao tsy misy zatra atahoranao intsony zany hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay zany fa izany ny tena fiainana mandrakizay zany ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama Yahavah anareo. Ivavaka isika sotra betsaka tatamaly Yahavah fa ianao tokoa no naniraka ary nataoko ny asanao ary mbola anao indray azy aho mba ho famonjena ho an'izao tontolo izao zao teny izao tena fanavotana ho lasa tena tsisy kianina intsony ny olona homme parfait. Fa izany ny antony namonjenao azy zany natonga ny teninao tamin'ny Abrahama hoe ho fitahiana ho an'ny fiaina rehetra ho fanavotana ho azy ny dikan'izany. Sotra betsaka tatamaly Yahavah efa mandeha ny teninao amin'ny fanavotana ary ho tonga hatrany amin'ny fanafahana izao teny tena hoe lasa olona
vanina ny olona, lasa olona sambatra ny olona, lasa olona tena manana fahasambarana ny olona rehefa tafaraka aminao. Fa izany tolo ny antony sao. Iza moa tsy maniry an'izany? Fa ankehitriny dia efa tena misy zany. Sambatra izay tsy mba manota intsony, ary sambatra izay efa lasa tanteraka izy ka tsy tia ratsy intsony nalakale. Dada Iava malalo, misaotra betsaka ny amin'ny teninao rehetra, ary mbola ho avy ny fampahafantarana ny zavatra rehetrarehetra izay mikasika ny amin'izao famonjena izao, dia avy amin'ny tenina hoe mpamina ny Israelianina no inonareo. Dada Iava malalo, misaotra betsaka ny amin'ny famonjena izay nomenao ny olona izay efa iainanay ankehitriny. Voninahitra nao mandrakizay, ary minaranao hoe Ahosoany naovana ny teny rehetra. Haleloia. Amen. Dia mirary izy soatsiketra samy hotahina amin'ny zetra ataontsika, hotahina amin'ny zetra ho alalakalentsika, ary manarahany Dada Maria Iava vonjeny fananao, ary aroviny fananao mba ho tonga soany amin'ny lanitry ny lanitra, tsy manota intsony misy zany dia samy tainao soa ataony miaraka indray mandrapiona mandrapesaka eo matory azy.